fotoana ho antsika mpamaky ny gazety soa indray ny ekipan'ny gazety soa amin'ny rahampitso ny fivoahan'izany gazety izany indro avy hatrany lohateny misongadina ao anatin'izay gazety izay. Dimy taona izao no niarako taminao, niarady fangaty fampitantana tsy ny fandao. Ny pataloha combinaison izany indray ny lamaody entin'ny katalogy misoa amintsika ao anatin'ity larany ity. Misehatra ny fahasalamana indray dia hitondrana aminao loha hevitra maromaro izay tena aliana tokoa indrindra amin'izao andro mangatsiaka izao, toy ny fandrenesana marary ao an-damosiny sy ny fomba hanazarana anao hijoro mahitsy mba hiarovana amin'izany. Ao koa ny saritavana atao amandimandina ny hoditava amin'izao andro mangatsiaka izao. Ho hitanao ato ihany koa ny mahakasika ny fikolokoloana ny tongotra. Soaty manampetra ary zany no tanano tariketra tsy alazo fa hitoetra hatrambarana amin'ny rehetra. Ny momba ny fiarahamonina sy ny fanabeazana ary ny fiaimpiainan'ny tanora ankehitriny kosa no asongadiny soa amin'ny pejy 4 sy 5. Ankoatr'izay dia karazana nahandro vaovao sy matsiro indray no entina aminao amin'ny pejin'ny Resto Soa. Ary ireo vaovao mahaliana maneran-tany kosa no hiopana amin'ny pejy 5 toy ny Panda Cross, ny momba ny tahotra andray fiaramanidina sy ny sisa. Aza donona ary ny anjara gazetinao soa larana 500 dia ny rapiso alakamisy maraina. Isorana fenona topoko lasa topoko vavy tsy nisaraka taminay tao anatin'ity fotoana ny fampahalalamba vao ity mbola tsy saraka amin'ireo toy ny fandarana eto fety lavitra mateviany io manome fotoana ao manaraka indray filomarto.